$1,3 milliard. Donc voilà, Mami Ravatomang qui quitte les locaux de la FCC pour aller en cours de district de Port-Louis. L'arrivée de Mami Ravatomang. Donc Mami Ravatomang qui fait son arrivée maintenant avec ce ban docteur, ban avocat, nous trouvons qu'il descend de l'ambulance, il y a une grosse escorte de policiers, et c'est sur trafic, bon, côté de la FCC, donc Mami Ravatomang qui arrive ici, sous forte escorte policière. Mauriciana mantsy raha miresaka an'le Mami Ravatomanga teo isika dia ny azy tena hoe efa lasa lavitra ary tsy magaga raha mandroso ilay firenen'olona ao anatin'izay fampiarana ny tanitandalàna izay satria rehefa miatra io tena vokatra azo-trapahitana na antoka iray izorana makany amin'ilay fandrosoana ny andry zareo Mauriciana zao ny olona izay matsapa hoe misy idirany mivantana na akolaka amin'ity raharaha resaka famitsim-bola sy ny tranga mahavoasaringitra Mami Ravatomanga any an-toeranyity dia miala amin'ny toerana zany mametra-pialana ny atsika ary efa roa izy zao efa anankiroa izy zao amin'izao fotoana izao tao le resaka jet privé sy ny manodidina an'izay dia nametra-pialana ny olona ny amin'izay satria hoe nanao an'ilay fitondrana an'ilay jet privé sy ny resaka atterrissage ny tao Maurice dia matsiaro ny olona hoe tompon'antoka tena misy idirako ty zavatra tsy manjary ty mametra-pialana miala izy ao anatin'izay rehetra izay ny eo ihany koa ny resaka famitsim-bola sy dia fa raha vao mahafantatra matsapa hoe misy idirako ihany koa ty raharaha ty dia miala ny olona ny tsika eto Madagasikara na efa hita zao ary fa hoe tompona andraikitra mety tsy tafiditra tao anatin'ilay raharaha fa hoe tompona andraikitra ianao tsy nahavita ny andraikitra ao ianao matoa ny tranga ilay zavatra raisitsika ohatra ty boinina ity matoa ny tranga ireny zavatra ireny dia tsy nahavita ny andraikitra napetraka tamin'ilay ministra matoa ilay ministra nitazam-potsiny teo ihany koa na efa tsy nahavita n'izay andraikitra izay ary dia nitaza-potsiny ihany koa ilay prime ministre tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa rehefa nandiha moa ny fanadihadiana ny voaka ireny ny marina dia ny rahantsika nalala eny moa fa hoe tena nitafiditra ilay ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana nandray vola amina miliara ilay ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana fa tamin'ireny aloha ireny anie efa mipoaka ny raharaha fa zany hoe mbola tsy tena nivoaka ilay marina rehetra ry zareo izy tena ny ministra ny fitaterana mahafantatra tsara izy ny amin'ny hoe inona le nataony tao anatin'ilay raharaha boinina fa io tsisy mametra-pialana zany tsisy mametra-pialana zany ny atsika eto fa dia efa esorina vao miala ary esorina ary dia mbola raikitra ny resabe any ambadimadika any ka tsy magaga le olona raha mandroso ao anatin'izay rehetra izay zany ilay andrasantsika fanovana amin'izao fotoana izao ny amin'ny tanitandalàna ny olona tafiditra mivantana na ankolaka andraisana fepetra ny olona namenina vahoaka ny fahefana fa tsy nanao araka ny tokony ho izy izay fahefana nomena azy izay tsy tokony isorina amin'ny toerana ihany koa rehefa tsy atsapatena ihany hoe hiala ao anatina tranga samihafa
raisitsika ohatra nisy fotoana teto any niazakazaka be ary tena nyrongatra zany doro tanety zany ary fatatsika fa zany tanety may zany ala may zany tsy vita ao anatina herintaona roa taona anie ny fanarenana an'izany tsy vitany fotoana fohy anie ny fanarenana azy ireny fa mila an'izay hoe finiavana sy fitiavana dia tokony 10 taona 10 taona any nge reny hazo be reny vao tafaverina amin'ireny raha ho tafaverina ny sasany ary mananika ny 100 taona fa eo le ministra dia milaza n'izao sy n'izao dia mitazapotsiny ihany koa ilay prime ministre tamin'ireny fotoana ireny dia ohatr'izany ny eto amin'ny tanàna ohatr'izany ny eto amintsika ka tsy mahagaga raha zao ilay firenena fa zay no antony anairantsika sy anarahantsika akaiky ny toetra raha misy eto amin'ny firenena hoe ny anongisongonany maty ny tompoko tahotry ny andevim-belona ao anatin'izay rehetra izay ny ayatsiavanana no andeha ho zaraina amin'ity firenena tanindrazana iombonana ity misy ny resaka fifanenjehana maro samihafa maro jaona amin'ny satria ilay mpanohatra taloha zao lasa pomba ny fitondrana zay aloha le kisary misy ilay mpanohatra taloha lasa pomba ny fitondrana dia ilay pomba ny fitondrana lasa mpanohatra zay zany zavatra misy dia ny mbola misy amin'reto mpanohana ny fitondrana mijoro ankehitriny mbola misy an'ilay tanana zatra mitsotra ihany maro jaona ao anatin'izay ny amin'ny hoe mitady seza mitady andraikitra mitady fahefana raha vao tsy izay ny anina n'izao dia ataona ihany izao ny anina zany rehetra zany mbola misy foana eto amin'ity tany sy ny firenena ity tsy aloha hoe ajanona amin'izay zany fitadiavana seza sy fiadiana seza zany ny fahefanany misy daholo ary betsaka ny fahefany fa rehefa ainao no mampiasa ny fahefany eo ampelantananao io raha ohatra araka ny resantsika tamin'ny farany hoe na se foky tany azy ianao fa rehefa miasa araka ny tokony ho izy araka ny fahefanao menanao ianao raha misy foky tany 20-50 manao toanao zay misy akony amin'ny fampandrosony zany fa tsy mitsy tsy maintsy ministra ianao vao afaka hampandroso an'ity firenena ity zany tokony efa lesona tsoahana tamin'ireny lasa ireny efa 4 taona tsika teto zay zany niady seza zany malaza misy teto Madagasikara dia 2024 mbola zany ihany ilay izy aongana an'eo dia miala an'eo dia mametra-pialana an'eo na mitsoka zany zay filoha eo dia zay tonga amin'ny manaraka dia tonga indray reto mpanao politika dia seza atsy ny toerana atsy zany efa tokony hiova tompoko lahy sy tompoko vavy fa zay fahefana omenanao zay fahefana misy anao dia reny ajaina reny atao tsara araka ny tokony ho izy ao anatin'izay rehetra izay fa andeha omentsika sehatra ny mpiaino amin'ity maraina ity tompoko lahy sy tompoko vavy ety mpanomboana an'izay fiomananareo amin'ny antso zay dia tsy rerakisika amin'ny teniny amina hoe aleo tapahana ilay alao finoana ny onjam-peo anatin'izay rehetra izay aloha finoana ny onjam-peo ka ao anatin'ny finday no miaino ary rehefa miteny dia ampanajana ampamendrena tanteraka tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny eo ihany koa ny eo filazana ny toerana misy atsika sy ny anara salama tsopoko salama marjona miarabanao babe salama babe vatamatavy izy eny resaka nareo teo any efa sisikiagny sony fazava mariny daholy fa izy zany gn'anay aty zany de hoe faly zay zany de magnampy foana de gn'anay zany de izy koraninay zay izahay zany de hita fa mangarahara zany fitondragna amizao de hita pola misy foana zany gn'olo zany hoe da milaza io moka zany sy mainsy misy hoe mpanohitsy satria raha sisy zay tsy magnano satria igny zao hoe tena misy igny de izareo zao sisy clémozène sisy basy sisy nininy de nagnome ny hevitry ny zareo tena malalaky zareo iny de torapo misy zany zareo iny zany de vita ny hevitry ny zareo de nody zareo kanefa io zany tsy mahagaga fa gn'anay zany de fa tena hita fa tena mangarahara mariny zany ny fitondragna fa tsika zany ny mitaky zany de atao karan'regny ampamarinany karan'regny foana fa zahay zany de mbola magnome hevitry de ty koa zany misy sosikevitry raiky zany gn'anay le olo zao na amizao aty atapakala tamatavy efa mieriny kiraikraiky kanefa pola misy any zany olo mitady tombotsoa manokana anazy izahay mialatsiny anareo misy gendarme kara misosososy mandeha mangingigny amignagny regny
fa raha anareo vangoiny vahoaka de mialatsiny zahay romotra vahoaka am'izao satria le vahoaka zany tsy isony zany mba hoe tokony mahavahoaka vahoaka zany kanefa am'izao zany milamigny zahay misaotra tompoka aty Vatamatavy. Ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay raha misy ny antso vonona manaraka dia raisitsika avy hatrany. Ya, mbola tsisy pare. Ny zay lay resakitsika lay mangarahara ary efa misy mangarahara eto. Allô? Erabato. Nahoana? Eo anao fandeha Madame Khou. Avec Mboimanga kely. Zavatra tiako tenenina voalohany dia izao misy mandahana tamin'ny télévision mizaha taloha. Tsy haiko moa nefa mbola ao izy nefa mba manaja tena koa amin'izao fotoana hoe vehivavy zay. Dia gagy lao izy maro zany fa le firesany dia ohatrany tena anjely izy indray mba manome condition. Misy zany conjugué verbe conditionnel tsy haiko na inona au présent na inona ndray. Hoe zao ny didy ataonay zao. Matoa zay andeha ho am'fampirarahana. Dia za gaga amin'le mpitondra amin'izao io raha mbola hifanaraka amindreo ny tanjona nge dia mialaka joelona sy mifrongony ka tandremo lava renge ho atana-pozy. Ny anambatambaza amin'ny mpamosavy anao nge raha tsy tafiditra ao aminao izy tsy afaka anao ny tiany ataony aminao rehetrarehetra. Dia miteny azy zay dia za zany gaga izy zany migrevy. Dia za zany nefa gaga fa nanahoana moa ny Ahmady Madagasikara Airlines tamin'ny fotoanandro ny vehivavy io. Dia za zany miteny eto tsy le ministra mitarika grevy io. Raha samborina zao nareo anaovana fanadiadia dia lazainareo fa hoe politika an'izay. Nefa ny zavatra nataonareo tao ministera mainina tao misy tsy mazava. Ny zavatra nitatananareo tamin'ny fotoana nareo nampitantanana zavatra tao amin'ny Ahmady sy ny anona tao misy tsy mazava. Dia mody mitarika korotanena nareo dia lazainareo fa voazambotra amin'ny politika. Za zany miteny amin'ity mpitondra fanjakana ity ampetao isaky ministera rehetrarehetra ny banderole misy soratra hoe mialaka joelona sy mifrongony. Zay zany ny mba angatahako fa ratsy zany ohatry mampitahotra be hoe ohatran'izy frongondra joelona ihany ao ratsy tonga dia ana ka rehefa anao koa nama sao dia zao sao dia atao vidolony aketo aza vela makamaka bana ireo fa raha nge mahazo bana dia miteteza mita aza vita ny 5 taona. Dia miteny azy zay dia mikasika an'le député lazay fa hoe aizany député tsy nanao lalàna nga tsy fantatsinjamatoa iny fa io député io nefa nijajajazaiko spiritaona te mampahantra tsy mampandroso ny district eraky Madagasikara noho ny fanaovany merci monsieur merci président oui monsieur tao tsy mba nandota tabatra mihitsy reto amin'ny gouvernement izy indray ary matory dia avy eo izy hoe alefa saingana fa ataony sagatana fa mainka amonjy trano hafa indray ngamby zany nisy teto kina nirarin'olona an'izay député nahazo ny député anazy mba mivadika aza reny nalany mampirena azo ny Kristina Kazana Masosy. Ya, fitipitina ihany ny faneho-kevitritsika mpiaino ahafahana manome sehatra ny hafa nazanaty zany tafita sy voaray ny hafatra avy amin'ny madame mazay ny antso teo raisitsika ny antso manaraka izay efa voninao maraina ity. Entoko miaraba anao. Entoko miaraba Ravanjomay any manana sosikevitra manana hevitra tonga amin'ny Madagasikara olo tafita dia rehefa tafita dia lavitra ny kolikoly dia izay olona efa mpanao ratsy rehetra tsy ho ampidirina tsonkoly ny hiviny izy. Zao ny hevitra raha fitenina fohy tsy hoe fandaka-pisorona fa amin'ny hevitra ray aloha zany teneniko ho an'ny olona izay tena manam-pinoana tena manana an'i Jesosy Kristy dia reo ny fidinina ho tena mitsora ho fitondrana ohatra zao ny filoham-pirenentsika aloha anisan'izao io. Dia reo olona izay mety tonga amin'ny firenena ireo zany olona manana finoana an'i Jesosy Kristy tena olona manandray Jesosy Kristy dia tsy voatery pasitera na mopera dia hitondra tsy izay na olona izay mety efa mitondra koa tsy izay fa mety le olona tiako tenenina ity zany olona mety mbola tsy ao anatiny hoe fitondrana tsy manana saina hitondra. Dia olona zany no mety mahita mafantatra dia manolotra dia rehefa tonga izy zany ao anatiny eo dia tonga dia tia kolokolo mihitsy izy tia zavatra ratsy mihitsy. Zany hoe raha fitina teny fohy zany olona zany dia tsy tia arena maloto maikina satria ny olona rehefa tena mandray an'i Jesosy Kristy io
dia tsy manana saina hoe ahatra eto amin'ity toerana eto amin'ity eto amin'ity fiainana ty mandalo. Tapaka moa zay antso izay a zay ilay natao tsy izay ilay resakitsika ny amin'ny hoe ilay mangarahara olona anadio no tokony hipetraka omena andraikitra eto amin'ity firenena ity. Ary ny olona manadio ianao raha ohatra hoe andeha hanadio dia ianao aloha zany mila madio voalohany ao anatin'izay rehetra izay. Olona madio tanana, olona madio amin'ny resaka ara-pitsarana, tsisy anenjeranao ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Olona madio tsara fitondratena teny anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra teny zany no olona omentsika andraikitra tokony ho apetratsika amin'ny toerana maro samihafa arak'izay nambarako izay hoe olona madio no tokony anadio fa tsy hoe olona maloto no andeha eritreretina anadio.